Ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fa tsy maintsy manjaka Kristy. Fa tsy maintsy manjaka Kristy. Nofinainantsika anio amin'ny Korintiana 1:5-20, ny 4:20 hatramin'ny 20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: ary rehefa afaka izany dia avy ny farany, ka amin'izay dia atolony ho an'Andriamanitra ray ny fanjakana rehefa nofoanana ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Fa tsy maintsy manjaka izy mandra-panaony ny fahavalony rehetra ho eo ambanin'ny tongony. Ny fahafatesana no fahavalo farany ho resena. Fa ny zavatra rehetra efa nampanekeny ho eo ambanin'ny tongony. Fa na dia ataony hoe aza ny zavatra rehetra no nampanekeny, dia fantatra marina fa tsy mba isan'izany izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy. Ary rehefa nampanekena azy ny zavatra rehetra, dia ny tenany zanaka koa aza no hanaiky izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy, mba tsy hisy fototra sy antony afa-tsy Andriamanitra ihany. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Fa tsy maintsy manjaka Kristy. Indrindra ny ambarany 5:20 manao hoe: fa tsy maintsy manjaka izy. Ao anatin'ny fanazava-kevitry ny apôstôly Paoly maneho ny antony filazantsara, ny antony finoana kristianina izay maha apôstôly azy indrindra ny amin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Ambaran'ny apôstôly Paoly fa foana ny toroteniny, ary foana ny finoana, ary foana ny filazantsara raha tsy natsangana tamin'ny maty Kristy. Arak'izany, ambaran'ny apôstôly Paoly fa zany fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty zany no miantoka ny fanjakany rahatrizay. Ho avy tokoa ny fotoana any aparany azavain'ny apôstôly Paoly eto hoe isika rehetra izao dia tsy maintsy mbola hatsangana tahaka ny Kristy koa, ka rehefa tonga izany fotoana izany dia ho tonga amin'ny fanjakany feno sy amin'ny fahatanterahany Kristy. Ho esorina eo an-tanan'ny fanapahana sy ny hery sy ny fahefana hafa rehetra ny fanjakana, fa ho tonga eo am-pelantanan'izy Kristy. Ambara fa rehefa tonga izany, i Kristy irery ihany no mahavita mifehy ny hery sy ny fahefana sy ny fanapahana sy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao izay misy. I Kristy io arak'izany no hifehy sy hanaisitra ny fahefan'ny andrinan'izao tontolo izao. Ny Satana sy ny devoly sy ny firongony rehetra dia ho fehezin'i Kristy amin'izany fotoana izany. Ny ota sy ny fanapahan'ny ota dia ho fehezin'i Kristy, ary ny fahafatesana, ilay fahavalo farany ho an'ny zanak'olombelona dia ho fehezin'i Kristy. Hoesorin'i Kristy tsy anjaka eo amin'ny mpino intsony arak'izany ny fahotana, tsy ho voazanaka na ho voagejany ota intsony ny mino, fa efa
misitraka ny fanjakan'i Kristy. Miala eo ambany vahoan'ny Satana ny mino fa tonga eo ampelantanan'ilay mpanjakan'ny mpanjaka sy tompony tompo dia Kristy zany. Efa nambaran'i Jesosy a Kristy raha teo fa efa nomena azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ka tonga ny fotoana ho avy ny andro izay hiala amin'izao tontolo izao ny fanapahana iverina amin'ny Kristy. Noho ny amin'ny fahotana dia zary ny baby fahafatesana ny zanak'olombelona, fa rehefa asandratra kosa Kristy dia resin'i Kristy io fahafatesana io ka tsy manana hery amin'ny zanak'olombelona intsony. Misy fotoana nanomezana fahefana any Satana sy ny firongony dia manjakazaka amin'izao tontolo izao izy fa ho avy ny andro anana fetrany zany, izy farany zany ka tsy hanan-kery amin'ny intsony ny asany Satana. Ravako malala ao amin'ny Tompo, rehefa tonga amin'io voninahitra mankadiro io Kristy, tsy maintsy manjaka izy dia mifarana ny fahanjakany izao tontolo izao, tonga amin'ny fahafenoana sy amin'ny fahatanterahany ny fanjakan'i Kristy. Arak'izany, rehefa tonga izany dia mitsahatra ny vavaka fanaontsika isan'andro manao hoe ho tonga ane ny fanjakanao. Tsy irarintsika ho tonga intsony zany amin'izany fotoana izany fa efa an'i Kristy ny fanjakana. Tsy hanao intsony tsika hiventy ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra, fa tena efa an'Andriamanitra ny voninahitra. Efa ao amin'ny fahafenoana izy, ka zay hery sy fahefana rehetra zay mampatahotra sy mampangorohoro an'izao tontolo izao, tahaka ny fahafatesana, dia efa eo ambany fanapahany ka tsy hanan-kery intsony. Mampahery antsika rehetra ary izao tenin'Andriamanitra izao, hibanjina sy hitodika amin'ny Kristy lay manana ny hery sy ny fahefana rehetra amin'izao tontolo izao, ary tsy hatahotra na hangovotra miaraka amin'ny Kristy satria ny Tompo ny Tompo, ny mpanjaka ny mpanjaka no miaraka aminao. Dia n'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, misaotra dia misaotra anao tokoa izahay, midery, mankalaza lay tompony voninahitra, lay tompony fahefana, lay Kristy mpanjaka n'izao tontolo izao. Ianao lay efa nasandratra Andriamanitra ho any amin'ny toeran-kavanana, ho amin'ny fiandrianana, ho amin'ny fanapahana avo indrindra. Manondrika ny lohanay izahay, miankohoka eo anatrehanao lay mpanjakanay. Fa amin'ity andro anio ity dia mivavaka manokana izay Tompo ho an'ireo namanay izay nanangana tetikasa, nanangana fiariana vaovao, ireo zanaky ny fiangonana marobe izay te hivoatra amin'ny fiainana, ka mba mangataka anao Andriamanitra ampio ny ezaka ataon'izy ireo mba hatafita amin'ny tanjona iriny ho tonga soa amin'ny fahombiazana. Ianao Andriamanitra no ampahomby, anamora ary anokatra ny lalany sy ny varavarana rehetra izorany ho amin'ny fahatsaranao Kristy, ho vavolombelonao ka ahatonga azy ho amin'ny fahombiazana tokoa. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.